aza ny fiainana tsirairay avy ray ianao fantatray fa lehibe ny anaranao misy saotra tompo mankasitraka anao zay lehibe ny tompo Kasi wala sa tanong sa museo, wait on mo androan. Hallelujah. Musukan tup sika, mbola fat sika, mandai fampianarana, am tia la dia di tia. Et mo dia refoksa dani invitation, rapich maraina, mis delivrance Elizabeth o Angelina mzana. Manoa zay mba te-hianatra principe spirituel rehefa miantomboka ny zavatra anankiray amin'iny mihitsy ny tokony hivavahana ho an'ilay izy. Ohatra zao tsika zao voalohan'ny volana, tsy haiko hoe hiditra tsika zao age o voalohan'ny mois d'août io zany tokony mba miamboka ianao. Dia mba miteny ianao maminany amin'ny volana o io hoe amin'ny anarany Jesosy ianao ry volana o misokatra daholo amin'ny lalana amin'ny fiainana. Ity volana o ity dia ho volana feno fahasoavana sy fandraisena amin'ny fiainana.
Ohatran'izany koa ianao raha miditra taogna vaovao, le mba miteny an'ilay taogna vaovao ianao hoe milaza aminao za 2023 tsy haiko 2022 2021 maminany aminao za fa amin'ity taogna ty tsy maintsy mavita trano. Dia zany ny antony anaovantsika maraina vaovao isaky ny alatsinainy io, satria igny no voalohany herinandro. Dia amin'igny voalohany herinandro igny antsika manao déclaration amin'ny fiainanao, ka mba entanina antsika rehetrarehetra zay mba mila vavaka manokana amin'ny fiainana tongava rehefa ratsinainy maraina. Ho hitanao fa tsy maty antoka zany nao tonga eto, sady voky ny fananao resy ny asan'ny démoniaque. Ary zahantsika mihitsy moa izy mba ravanina dodoa amin'ilay mbola miasa sy ny namany ezaka andamina antsika mba hatonga anao ho afaka somatsara. Tainy tompony ianao. Amen. Dia zay mba manana telefôna mba atao vibraire azafady, fisainareo raiky manigny izy. Aleto magnano draiky dia mba samy mba magnano vibraire ninazy fa tsy anao raiky manigny izy. Sasany am'ilay toroteniko igny mba magnano tsy anao izy raiky manigny izy. Antsika mahitentanana aloha ny tompo e. Iresatsika androano hoe mitombo refy hatrany ianao. Zay ny zavatra tokony ataonao, zay ny zavatra tokony ho hita amin'ny fiainanao, mitombo refy hatrany. Anao ve nandritra n'ity mois de juillet ty, inona zavatra mba hitanao mba nitombo? So dia sanatry ny vava ditrinao ny nitombo. So dia mety nitombo ndraiky fahotana, au lieu dia le refy ara-panahy no nitombo. Tokony mba ny dimensionnao no nitombo. Amen. Amaky anitsika ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany, toko fafito ambin'ny folo. Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo dia ny andinin'ny fahavalo amby dimampolo no hovakitsika. Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo dia ny andininy fahavalo amby dimampolo manao hoe: dia hoy Saoly taminy, zanakiza moa ianao ry zatovy, ary hoy Davida, zanaky Jese Betlehemita mpanomponao aho. Amen. Teto revana dia tsy iza fa i Davida zay avy namono any Goliata. Rehefa avy namono any Goliata Davida, dia gaga moa Saoly. Mba fa maro ihany izy olona nandalo tamin'ny masoko, maro ihany izy olona nifanena tamiko, mba izovy reky lahy ty. Dia jerevy ny question fa tonga dia tagny amin'ny babany niteraka azy hoe zanajovy nareo anao. Tain'Andriamanitra nentsika rehetrarehetra. Alleluia. Zanakiza moa ianao. Hitantsika tsara fa vao avy namono any Goliata Davida teto, ny question napetraky Saoly voalohany dia hoe zanakiza. Question grand iny avana. Anao zany raha teo lehibe, ary matetika ny olona lehibe ara-panahy dia manontany foana hoe avy aiza ianao, izovy papanao. Raha anao zany mifanena amin'ireny bishop, grand apôtre, reny ray aman-dreny ara-panahy maromaro reny, vao mifanena nareo tsy ny agnaranao no mamaika anazy. Fa ny question amin'taniny voalohany hoe zanakiza ianao. Tainy tompo ianao. Amen. Satria ravana tsy misy olona goavana, tsy misy olona afaka mavita zavatra raha tsy manana ray aman-dreny zay nanangana azy. Natokany Davida nanana kapasité afaka niady tamin'ny Goliata satria nanana ray aman-dreny izy mitaiza azy. Ary rainao zao no mifanena tamin'ny Davida, mety le vato namonony ny Goliata namoniny vato teizy maro vato nampiasaina igny. Mety zany question natao. Ino maro pilotro nampiasainao itao? Tady manakory maro nampiasainao? Raha anao no mifanena taminy. Ary mety manontany koa ianao hoe
vataovan'ny ranomasina sady amin'ny tagnaty ranomamy. Mety ny fomba namonoana anazy nampiasanao aloha. Fa teto Saoly namotany hoe izôvy moa izy bapany. Satria raha nasina bava, ny fahombiazanao dia zavatra avy tamin'ny ray aman-dreny izay nitaizanao andavanandro. Amen. Ny fahombiazanao dia zay. Jereo fa Davida dia matetika nisehon'Andriamanitra tamin'ny nofy. Dia jereo fa Solomona koa nisehon'i Jehova tamin'ny nofy. Ane matetika ilay zavatra avy amin'ny babanao igny lasa hita ho azy mankany aminao. Ilay zavatra avy amin'ny ray aman-dreninao ara-panahy igny lasa hita ho azy amin'ny fiainanao. Ianao zany zao raha matetika anao magnaraka an'ity iraky ity, zay fa soavana miasa ato lasa miasa amin'ny fiainana. Ohatran'izay kely izy. Satria misy karazana lien d'âme, misy karazana connexion, misy karazana relation zay noforononao dia lasa eken'Andriamanitra ho azy amin'ny tontolon'ny fanahy ny fahombiazana. Zany hoe enao io zany dia vokatry ny rainao, vokatra avy amin'ny ray, produit de votre père. Zay zany enao. Amen. Dia zay mahatonga an'ilay olona anankiroa ny zay zay hita amin'ny papa o zany hita aminay koa. Toa zao izy lasa Juliette Blessing ny anazy. Cornare zay. Ny zanaka dia mpandova. Zay ny tegna marina. Zay ny zanaka. Ianao zany zao raha sanatrinao andeha hizara lovanao, tsy mitsoka sifflet bazary be ny ataonao. Hoe frère! Zanaka be! Zay tonga voalohany tompony. Non, fa tsy maintsy ny zanakao no menao anazy. Satria ny zanaka ihany no manana droit andofo. Zany hoe ny zavatra rehetra atao amin'ny rainao zany lasa hita ho azy eo amin'ny fiainanao. Ao matetika adininy sasany lasa mihevy tegna ny hoendry ray izy. Asa mba mihevy tegna hoendry ka andeha hanadimo ray aman-dreny zany. Fa noho izy no natoy izao anao. Zay zavatra hita ao amin'ny rainao zany ny vokatra hita any amin'ny zanaka. Tahin'ny tompo ianao. Alleluia. Ka ny fitondrantegnanao manoloana ny ray aman-dreninao ara-panahy no taratry ny fitiavanao an'Andriamanitra. Tsisy ankoatran'izany. Manahoana ny comportementanao, manahoana ny fanajanao, manahoana ny fifandraisanao amin'ny ray aman-dreninao ara-panahy. Fa ireny no taratry ny fitiavanao an'Andriamanitra. Satria izy ireo no misolo tena an'Andriamanitra. Zany ake mahatonga ny Baiboly milaza manajana ny rainao sy ny reninao fa ho lava andro iainana anao izy sady ahita soa. Satria izy ireo no mirepresente an'Andriamanitra ny fiainanao. Ka raha anao zany mpagnambanimbany ray aman-dreny, tsy mpagnaja ray aman-dreny, tsy mpagnome tombam-bidy, tsy mpagnome aja ray aman-dreny, dia mazava ho azy ohatrohatr'izay koa zany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Raha vakinao amin'ny Baiboly à l'âge de 17 ans Davida no nandresy an'i Goliath. Tamin'izy fa 17 taona. Teo no nahatonga ny Saoly tena vakivavy mihitsy hoe zanakiza moa ianao. Satria mbola tovolahy kely, mbola voaheritrirony, olo mbola tsy dia hoe fahita matetika tamin'ny fiainan-jareo zany zany hoe zazakely mavita zava-mahagaga zany. Ary ndray andro rehefa tonga teo Davida, ary eo agnisan'ny tsy nitiavany rahalany anazy. Satria nandray anao raha teto nampianatra zany le karazana karaktera hoe tsy voatery miady za anao. Misy zavatra tsy voatery adiva fa toe-pony mila alama. Satria Eliaba agnisan'ny tovolahy ranjaniny. Eliaba raha fa nijery Samuela dia izy ny tokony nonosorana. Or nefa niny tsy tany no nisafidian'Andriamanitra fa Davida zay mpiandry ohatra. Dia sorena tamin'igny Eliaba. Dia rehefa tonga tamin'ny toerana zay nandehanan-jareo niady Davida dia nitreritrerono, ino ataonao aty? Fantako anao izy avonavonanao e. Fantako niara-tsimponao. Nefa Davida tsy niteny raha maro hoe ino mazalahy raha azo ka mahafaty amin'ny Filistina. Fa tonga dia ratsy be ny vavana valin'ny Eliaba anazy. Io Eliaba io nefa rahalahy. Fa jerevy tsara fa matetika misy zavatra mitranga fiainantsika io tsy dia asan'ny devoly loatra fa vokatry ny tsy fahaizantsika mifehy ny toe-pontsika.
Marobe ny olona tsy tianao fa aza vela iova amin'izany ny fiainanao. Zay zavatra lazain'ny olo tsy mankatianao io dia ampahianao daholo. Nanga famoarana komika zay moa za tamin'ny maraina. Ohatra zany zao izy miafatra azy hoe lambo dia zao mitodika voalohany. Dia mety hamova koa izy bakeo hoe valavo. Dia hoan'izay olona tsy milamo faharoa zay hoe. Fagnotena antsika ny anao fampitana eky. Donc zany ianao zany sady lambo moa. Fa raha tsy zany ianao tsy tokony hampatetretranao zany. Fa no le toe-po tsy milamina dia raisinao ho problème mangeza be amin'ny fiainanao zay nolazainy olona. Ny vavan'olo tsy azonao tapena, mipakahala tsy azonao foanina. Misy foagna reo ny fiainana fa tarafonao amboary. Amen. Alléluia. Amen. Ary za koa moa androany tena hivavaka ninona zavatra ratsy zay nilovainao tamin'ny rainao, tamin'ny razambenao ho foanatsika amin'ny anarany Jesosy zany. Reo karazana toetra ratsy, ozona, tsy fahombiazana zay nilovanao avy any amin'ny razambe, avy amin'ny ray aman-dreninao, tapahana amin'ny anarany Jesosy zany. Tsy anankely tsy anam-pahefana aminao intsony. Zay mino an'izany tapaka andiozonao amin'ny fiainanao. Alléluia. Fa mitsodrananao kosa aoka le tsara rehetra atao amin'ny fiainany iseho aminao. Zay fahombiazana rehetra ny ainany iotra lavitra noho izany ny tranga aminao. Alléluia. Jereo tsara fa tsy Davida no nifantohan'ny Saoly fa ny rainy. Efa hitan'ny Davida ny résultat-ny, hitan'ny Saoly ny résultat-ny Davida. Tsy izy loatra no nifantohan'ny Saoly. Ho zay zanak'izy marona. Zo marona zao lo mitaizanao. Nampianarako atsika tamin'ny herinandroany zany. Tamin'le fampianarana mahakasika ny Solomon. Zay tsara laza. Zay nanana amina izy azy. Dia nankaleso anankiray tsika tamin'izay hoe ny tombambidinao dia tsy aminao loatra no hita fa amin'ny olona manodidina anao. Dia nazavaiko anao tamin'izany raha ny amin'ny tombambidy anazy ao ny olona any aminao no ahitana anazy. Hoe regny ane zanaky Davida, hoe regny ane zanaky Ziona. Fa mba tegna hita ve zany zavatra zany aminao any. Teto nafantarana ny Jese dia tsy taiza fa tany amin'ny zanany, tamin'ny olona manodidina azy. Dia nahontany mihitsy Saoly hoe fa zanak'izy moa ianao. Zay question zay napetraka. Magnafatra atsika aho eto androany, ok anao tsy amerina ny fahadisoan'ny rainao, fa zay tsara atao aminy aoka iseho amin'ny fiainanao. Amen. Ary ny tegna marina mila mavita zavatra mihoatra noho zay vitan'ny rainao. Amen. Ny tiako ambara eto zany raha épicerie ny babanao ianao ataovy grossiste. Raha tsotsotra ny anazy ianao ataovy goavana be. Fa tsy hoe papanao nivarotra paty ianao nivarotra macaroni. Mbola raha raiky fô zay. Tainy tompony ianao, tainy Jesosy ianao hoe. Alléluia. Ny ianao ataovy supermarché mihitsy. Izy io anery nasina bavy ny problematsika everitsika fa olo fogna ny mavita zavatra. Everitsika fa olo hafa ihany natao anangana zavatra goavana. Enao io koa tokony havita zavatra. Enao io koa tokony anangana zavatra goavana. Satria mitovy aminao daholo ny olona rehetrarehetra mavita zavatra. Alléluia. Ary anazy dia miraisiko principe mihitsy zany amin'ny fiainana. Nenao zay ka mbola raha vitan'olo tsy maintsy ho vita. Fa raha robot kosa ny lahatra aminao eo tsy possible. Fa raha vao zavatra anankiray olona ny mbola nanao anazy, mazava ho azy tokony ho vitanao. Amen. Amen. Tsy normal zany raha mitovy amin'ny fahombiazan'ny rainao ianao. Fa satria ny zanaka rehetra dia nijoroan'ny ray aman-dreniny daholo mba ho goavana. Misy aran'iny indray avy amin'ny sakafo tsara miditry vavantegna fa miditry vavan'ny zaza reo. Azonao hoe zany? Ya,
Nendray tegna ohatra hoe mandeha any amin'ny supermarché no mahita raha tsara. Tsy hoe tsy manana nify matsako an'izio anao. Tsy hoe tsy manana vava afaka mihinana an'iny ianao. Fa noho ny fisian'ny zanaka dia tonga amin'izareo any tsy voakitikitika. Ary ny tegna ray aman-dreny rehetrarehetra dia mivavaka hatrany mba ho lehibe ny zanaka. Ianao mivavaka anahy be ano manjary daholo anareo. Le farany sahirany mandeha ropolany mandeha mivavaka. Zany mba mba hivavaka mafy. Amen na? Sia, ho sahirany tamatavy to teteky mahita ropolany. Ega, tsy fery Francine ndraiky izy ke. Sanao volanjary taxi be ndraiky ropolany. Ikilaody io. Karaha ito koa ganinao. Amen na? Ohatr'ohatr' zany ny tegna ray aman-dreny. Fa tsy sanatria ny vava zany ndraiky nandeha hianona. Nareo karaha mety mizesta masy nareo mitobitobiny nareo io. Nareo mizy mangala moramora. Non, za mijery karaha makatra mitratrako falifaly. Akorinareo zany makany. Faly aby za. Amen. Ary vavaka ataoko ake isan'andro Jesosy io. Ataoko manana tomobily dolo mpiara-mivavaka atao. Mandeha any anjareo mivavaka amin'ny ekaeky. Zany mivavaka atao zany. Amen. Ary zay mahatonga ana tegna mizara ny tegna zay rehetra anagnako zaraiko aminao. Indrindra fahazava-panahy, fahalalana. Tsy mititititsy mihitsy za magnatoro hoe zao ndray ataoko, zao ndray ataoko, zao ndray ataoko. Raha tegna raisinao izy regny ka mpiarinao ny fiainanao, tsy maintsy misy résultat joatsy. Alleluia. Ka amin'izao andro iainantsika zao rehefa ny mamaritra ny fahombiazana tsy nitoerana ny aviana fa nitoerana zay nisafidinao andehanana. Alleluia. Tsy toerana ny avianao satria raha fiavianao zao dia mety teny anao avy mena gisy. Mety teny anao zay ava marevolutionnaire mboty ampa. Mety teny anao zay ava maningora. Tsy toerana fiaviana no mamaritra ny fiainanao. Fa aiza ny toerana ny safidinao andehanana. Raha vakinao ny reny be ny Boaza dia raha bajanga. Fa tsy zany no lovay fa ny safidy andeha ho any amin'ny fitahina izy. Hitatsika zany amin'ny tantarany Rota. Raha vakinao ny bokin'ny Rota toko faharoa manomboka ny 9 voalohany ao. Or nefa nyty Boaza ty raha mamaky tantara ianao dia anisana vehivavy tsikamo mailaka. Raha zavaigna amin'ny teny frantsay hoe diligent. Izy zany olo mazoto miasa, olona tia karokaro fa tsy le matory mandinika raha mandramose parimafo. Misy an'iny sasany efa botrefoka beke mahaizy vala. Ataova fedy mahaizy vala koa zany. Misy viavy karan'izany. Tsy karan'izany tompoko mitoetra tokony anananao. Ka i Boaza zany dia tsy mba misy an'olona kamo. Ary ny fahombiazana zany tsy ho hita mihitsy amin'olona kamo. Misy fotoana anao mba mikarokaro hoe ino raha tokony ataonao. Raha anao zany le olona mahazo karama ny vadinao ara-dalàna, tsy raha andeha olanina foana vola iny fa mbadana mba mikarokaroka zavatra mba ampitombona anazy. Ho anareo vehivavy zany resako. Amen. Lehilahy koa ohatran'izany. Ila mba mikarokaro. Satria ny vola tompoko tsy natao hohanina fa natao ampiasaina. Izy le miasa iny miteraka any anao vao mihinana. Fa tsy reny be igny re adrenanao daholo. Dia zay nefa ny tegna manahiry ny ankonana maro. Ohatra izy zao karama tamin'olona ka na 75 000 to dia amidy vary.
lasa ndraiky koa mariny nde hitady vola za anao jusque zany tsy mitady vola foana ary reraka foana sandrany satria tsy mba misy vola mba miasa ho anazy za zao mba tia metaka fagnotaniana aminao mba misy vola ve mba miasa ho anao tadio zany ary zany ane riavana ny tena olana e zareko tsara fa nampandroso any Frantsa io resaka filazantsara nampandroso any Amerika resaka filazantsara i Angleterre filazantsara fa izy tonga ta Madagasikara mivadiky raha naotony de satria tsy de nampianarana ny malagasy loatra le hoe miasa fa nampianarana malagasy le hoe mivavaha zanao ko savagna mbola tindre misy kitroby andongalitra foke halleluja Jesus halleluja mivavaka foana ny gasy tsy contre fivavahana akory zao fa raha tonga tao Angleterre ny fitoriana filazantsara de nisy olona nikasiana Andriamanitra atao nampianatra ny olona mba hiasa tonga tao Eropa ny fitoriana filazantsara nisy olona atao nikasiana Andriamanitra nampianatra ny olona mba hiasa fa raha tonga tamitsika tatiny filazantsara hoe alleluia nareo zao tavy mafimafy ka zany mba hijoroko eto sana misana tsy ahoako na mba ataon'olo seko atoroko anareo hoe anareo ndana mba mitady vola ndana mba miasa ndana mba ataovy reo activité mba hidiram-bolana palahelo be nge ravana fa matetiky mitonga fivavahana tsy tian'olo magnano anazy satria presque olo magnano jus mampalahelo dao arezany tegna vakiny sasany le hoe moramora amin'ny rameva nitry ny vody fanjetry zay dirina izy koa mitsyo misy verset afaka tsy zay fomba fantanao adinonao fa misy ten'Andriamanitra zay tsy miasa boka tsy ino fa tsy rameva iny fogna tsy aizanao misanandro iny fogna derinderina ety ramora rameva idiriny boky fanjetry zay dirin'olo koa fa misy vola vakio baibolinao fa i Abrahama anazy baiboly ka nanan-karembe nefa jerevo rehefa nagnano tantara le mpanan-karena sy Lazarosy Jesosy nanaka fanoara izo volanany tao i Abrahama re Abrahama raiko le mpanan-karena vitana tefibetana mba irao re Lazarosy donc zany aiza misy Abrahama tandanitra nefa io mpanambola be karakara babanareo ay tompony anao mety tranaky tsy andehaga zafady agny fa mitotany bedabe zany mieritreritra zavatra diso bedabe nolo nampianarany raha diso hoe raha vompivavaka tsy mahazo manambola raha vompivavaka tsy mahazo mitady vola satria tiandere zany le anao le manisa mihitsy kofa mandeha isa ray roa de modolodolona misy zany mpivavaka atao mpiviavy iny miaraka amin'ny tanty bazary tsisy raha isaka mandraiky iny tanty bazary iny tonga tonga jusqu'à kiriry izy mierigna avy takeny mbola naniny koa avy taizy malamamana re ta iny tompony ianao mila miasa ianao ka iboaza zay ny anisan'ny secret vakio zany bokony rota toko faro aminao bolana 12-24 oa bolana 22-29 Romaina 12-1 azonao vakina re rehefa tonga tramana ny secret ny lota ihany koa dia tia fiavana anao zany raha te hitombo refy mila olo tia fiavana ahoana moa ny afantarana fa tia fiavana anao manam-pitiavana io anefa nolazany baiboly hoe lehibe indrindra io nolazany baiboly hoe tokony aignatsika izao ny didiko izy Jesosy tiavany namanao tahaka ny tenanao amen izao izy ny alalagna fampianatra nareo raha ianareo mifankaty ka eto sa dia tia agnatoro anao fa
arena ry abagna ny fanananao relation. Ary anisany zavatra mila ianarana zany raha te handeha lavitra, mila manana namana. Ampianariko teto tamin'ny maraina zany. Raha hitahy atsika Andriamanitra, olona ny atao miona amintsika. Ka raha olona diso miavonavona ianao, tsy hifanena amin'olona mandrakizay. Raha olona mpamambanimbany olona ianao, tsy hifanena amin'olona mandrakizay. Or rehefa ny fitahiana ataon'Andriamanitra amintsika reo, olona no alefana. Nagnatoro olona maromaro teto zao tamin'ny maraina hoe na dia tsy hanasa ho ianao, na tsy fantako hoe inona ny toerana misy ianao, ngana mba magnamboatra carte de visite. Ataovinao za avelany akeo isoa azy. Ataonao numéronao amin'ny raha ike. Ko manana adresse mail moa dia sivanao adresse mail. Rehefa mba hitanao misy olona mba remarquable, misy olona important mba miona aminao, ka fantafantanao hoe iry ny olona tokony afahako miara-miasa na hoe iry karazan'olo iry mety ilaiko, ndana mba magnatona anazy. Ty hoe karitanao hoe to dia misy ilanao anahy fô zany magnamboatra randrana regny miasa. Dia possible izy andeha hiteny aminao koa hoe tiako arakoziny aminahy. Azonao atao tsara mandramagnano zany. Fa azavariana fotsiny ianao hoe Jesosy oviana foagna, mila miasa, mila rahana hetsika, ary mila tia mifandray amin'olo, mila malaka relation vaovao isan'andro isan'andro atsika. Jesosy zao raha vakinao ny tantarany dia nanana dimension na relation anankifito. Misy karazana fifandraisana tamin'olona, 7 karazana Jesosy. Hafa ny fifandraisan'i Jesosy tamin'izao tontolo zao, amin'olo jiaby manerana an'izao tontolo zao. Hafa ny fifandraisan'i Jesosy tamin'ny zanak'Israely, nanana fifandraisana tamin'ny zanak'Israely. Hafa ny fifandraisan'i Jesosy aman'olona personnel. Ary hafa koa ny fifandraisan'i Jesosy amin'olo maro, rehefa misy olo maro eo. Hafa ny fifandraisan'i Jesosy tamin'ireo 70 lahy. Misy aleo karazan'olo reto nanana 70 personnes izy, groupe de 70. Reo hafa mihitsy ndraiky andraikitra reo, hafa ny fifandraisan'i Jesosy amin'ireo. Nanana koa Jesosy apôstôly 12 lahy. Dimension ny fifandraisana daholo zany. Ary tsy vitan'izany, nanana olona 3 lahy izy akaiky azy indrindra, dia tsy izy fe John, Petera ary Jacob. Donc zany magnome ohatra antsika Andriamanitra fa na izy Andriamanitra ara nanana olona ny fandraisana. Fa anao ndraiky tady tsy te hifandray amin'izy any amin'izy. Io anefa rehefa tsy ataotao azy ny fifandraisana mila dinihina tsara. Satria misy foana ny fifandraisana ratsy, izay mety hanimba ary mety handrava fiainana mihitsy. Ka eto magnafatrafatra antsika rehetra izay mihaino anahy, ndana manomboka androany mba mamboly fihavanana amin'olona. Raha tianao hisy fiantsaikany izay zavatra ataony. Raha mbola azonao atao, ahenao ny fahavalinao, ahenao ny olona mankahalanao. Izany mahatonga Jesosy nampianatra mihavana amin'olombelona rehetra. Eno izy fa na dia amin'ny fahavalinao any. Zany tsy te ahita atsika anana fahavalo Andriamanitra, satria izy reny tompoko dia mahatiry ny lalanao. Olona ankahalainao a bazary kely, mety ho lasa servezy aminao hôtely anankiray amin'ireny. Fa sanatria ny vavana reny ampy, izy any androso sakafonao. Alevonao moa zany mofo hafahafa e. Zay le ilana le hoe ahenao fahavalo. Fa io olona tsy omenao tombambidy androany io, mety ho lehibe sogoavana eo marina. Io olona tsy nitsoniavinao androany io, mety olona ilainao io rapitso. Zay mitoko ianao. Ary ndraindray ianao tsy magnampo fa izy hitanao karaha ohatrany mbola olona tsotsotra miara-mipetraka aminao io, possible misy voan'ny falebiazana efa maniry ao anaty. Alléluia. Nazavaiko teto zany tamin'ny maraina, izao moa nagnampoan'i Davida ho lasa mpanjaka. Fa satria nametsahan'Andriamanitra voan'ny falebiazana tagnatiny tao. Igaga foana n'olo avakeo vonareny hoe mpanjaka koa nizigny mba izy eo. Ohatran'izany tsisy valaka i Estera. Estera ao zany dia possible mety zazabileny. Asain'olo izy afino lelinao sy tomon'ny makitra ndraiky.
izy mierina ke manono aky koa dia mahatonga ny hoe aza atao karaha lelon-draza makamidiny tsy ny zaza sy anao mamegny lelo eny sy tomony izy reraderaka aty fa mierina aky koa ka possible zany Estera karazakarazana zaza magnan'izay fa tampotampoka teo lasa vadina panjaka ka ny fiainan'ny olona tsirairay avy dia efa misy ny antsona hoe destiné apetraka Andriamanitra ao anatiny misy ho avy zay efa napetraka Andriamanitra anatinao io fa ny anjaranao mila mifanena fotsiny ianao amina olona anankiray zay ampiasaina Andriamanitra amokany izy. Alleluia. Karaha ny Jesosy zao a tsy maintsy mila mijaona izy namokany le zavatra ngezabe tanatiny. Fagaganana izy zao nataony Jesosy zao e nataony feno trondro ny lakany Petera fa tsisy olo teksy nina ny trondro fogna raha tondre izy rebitake niaha ny Petera izy reriky fogna mbo nagnaraka anazy nagnova rano mangatsika izy tamin'le mariage tao kany olo jiaby le samby nagnandrana daholo dia sady manono mbo tsara diveniko e fa nonolo magnani le ratsiratsy atao vafara anany tao karaha le tsara ny ina ny zifo nataonjare tsisy nagnaraka ny Jesosy nandraky azonao ve zany donc zany tsy ny fahaiza-manaonao mamaritra ny hoavinao fa ny hoe iza ny olona ny faneraseranao iza ny olona nitaizanao iza ny olona nampianafanao iza ny olona namoaka le zavatra tao anatinao zay milana le hoe mila tia fiavana ok anao mba tsy ho anisan'ny olona tia magnaratsy olo mba tsy ho anisan'ny olona tia magnelitsao tsy marina mahakasika olo mila mamboly fiavana nanao raha tian'le lavitra. Alleluia. Amen. Amen. Karaha tonga atao am-piangonana ianao oka mba tsy vavaka sy fiderana ihany no ilainao fa oka ianao mba hanana namana akaiky ny fonao zay afaka ifampizaranao zava-pana nindray koa nyreo mpanarahamany gaty misy nitsika miarany vavaka io tsy fankafantitra satria na mbola tsara aby tsy finy amin'olo tsara hainao asa ivy avy ankilanao io patronanao atsovatsy anao mitady asa tsy hainao sy lalahy avy afara ro totika itokotsenatsy asy eby izy izy ny mafantatry aza miavo zany ane mahatonga ny bolana malagasy marabao ihany izy ny olo mandalo tsy fantatra zay rafo zany tahin'Andriamanitra le ianao ny toetra anankiray manaraka ilaina raha te hitombo re fiatrana ianao dia ny fanetretena mila mandefitra ny eo am-ponao io anao mila mianatra mandefitra na dia amin'ny tsirariny aza zay mahazo anao anao mila mianatra ianao mamela heloka mila mianatra ianao miondrika ny mahatonga antsika kristianina tsy mahataona olona mba hovonjena ho an'i Jesosy dia satria tsy ampy ny fanetretena antsika manoloana anjare tsy ampy nondeharanao ankalivanao ndraiky olo tokony taominao ndeha vava mananady aminao daholo olo jiaby eza tsika mitorifina zany ankiriry za tsy afaka ankiriry satria nisy olony ankanivany takiriry akizy tsangana be anao aro hoe mandrosony mpanaraton'i Jesosy tsy saly miangarina Jesosy no mibaiko tsy saly mila fanetretena antsika reo. Alleluia. Azay mahatonga na mametraka fagnontaniana fogna matetika hoe fiainan'Jehova mareo mba efa niova tamin'ny alalanao. Nireny antsika riavana nambambo hagnampy olo tsy vitantsika.
Ohatry mba misy tenan'olona hitanao na tokony ampiana, nda mba ampiana. Aza mandigny izy mangavo. Aza mandigny izy mitomagny am-baravaranao eo, tandana mba ampiana. Ny fagnampiana olo tsy voatery vola. Mety fitaovana, mety sosikety, mety io tsy fantako. Mba manana relation anao, ny relation anao nampiasainao mba nanampianao ny ranony. Tain'i Jesosy anenao. Zany rehetra zany nefa dia ilana fanetrentena. Ilana fanetrentena. Ary ilaigna zany raha tia hita ny voninahitran'Andriamanitra ianao. Alleluia. Dia raha te hitombo refy koa ianao teboka magnaraka, matoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Mila matoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianao. Ianarana mihitsy zany rehefa nahisanao isanandro. Meo agnarana amin'ny zavatra ilainao io Andriamanitra. Ohatra anao zao mila vola dia tenenao hoe Andriamanitra mpagnome vola. Mety tsara hitanao tagnaty Baiboly zany fataova karanjany fagnanovanao anazy. Enao Jesosy mpagnome vola. Tsy fantako te hanambady ianao. Dia tenenao Andriamanitra mpagnome vady. Anao Jesosy mpagnome vady. Vady vazaha koa. Io le tetery sasany meka le Belgique. Tsy tanao rano be kany. Rain'Andriamanitra ne Belgique. Maro zavatra azonao alaina amin'io Andriamanitra io, fa mila matoky anazy ianao. Mba matoky anazy ianao amin'ny ara-bola. Mila atokisanao izy. Tsy anao mety tegna miatrika trosa, tenenao Jesosy io, ianao le mpamaha trosa. Tenenao mihitsy ianao n'Andriamanitra tsy mampagnana baraka, omena agnarana izy, omena agnarana amin'ny zavatra rehetra. Zany anie mahatonga anaty Baiboly ato, à chaque fois no mpanoton'Andriamanitra eo, nisy zavatra remarquable atao amin'ny fiainany, dia omena agnarana ny toerana. Omena agnarana le toerana. Zay mahatonga zavatra anaty Baiboly misy tonga dia omena agnarana hoe Betela. Mengangarana hoe Jordan, mengangarana hoe Lozy, mengangarana hoe Zao. Satria regny agnarana regny no mamaky ny fiasan'Andriamanitra. Ka mila matoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianao. Ny Andriamanitra vavahanao tsy mpanoka devoly ihany fa mpamaha olana koa. Ny Andriamanitra anao tsy hoe mamaha olana foana fa afaka magnasitra aretina, afaka mampanjavona vaivonto. Azonao tenenina ohatran'izany. Anao ny Andriamanitra mavita mampanjavona vaivonto. Anao ilay Andriamanitra mahay mitondra amin'sena moderna. Amen. Aigna toa zany. Tsy voalazako va ozy fa raha ino ianao dia hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Mila matoky an'Andriamanitra ianao. Ary miteboka anankiray manaraka, raha te hitombo refy ianao, mila tia mampahery ny hafa. Tia mampahery ny hafa. Mampaherezy ny hafa. Misy olona lery lasana vavy maheno fampaheresana anao tonga dia mitraka izy. Tonga dia miova tanteraka ny fiainany. Fa atsika matetika maharegny problème anao. Lasa anao mbola mitrofika mipasterinay anao andro raiky. Tsy vahaolana zany. Tantana anao mba mampahery anazy. Zao raha vavy an-tegna, ndao tsy kivavaka anao. Mbo raikitra anao ke. Mivavaka anao. Vitanao dia akory an-tegna mitrako tana. Vavaka anao mbo miseho zay anao kare mbo mafoka mafy regny anao. Zia tataovinao kale. Zany ny fanaovana anazy ka bane. Tsisy olo mahay an'izy zany fa le masafa mahay izy. Raha anao andigny hoe za mila mahay paster na mahay mivavaka anao, tsisy olo mahay an'izy zany. Fa le olo masaky ihany mahay an'izy. Tsy ny zava-panahy fa sahina anao ndrasany. Tsisy olo mahay zava-panahy zany. Fa zay saraka rehetra tsy maintsy mahita vokatra. Mba miangavy anao zany mila masahy anao manomboka androany. Mila vonona anao hiatika na sarotra karakory io. Nafahan'i Davida niatika ny Goliata anie tsy tanjaka ananjy loatra fa natoky an'Andriamanitra izy. Natonga ny Daniel sa nalefa tagnaty lavaky ny liona anie tsy dia ino loatra io manana fagnafody lion izy. Fa natoky an'Andriamanitra izy.
ry Sadraka ry Mesaka ry Abednego tsy hoe zareo fa mahay miala zigla anaty laforo satria fizatra miheviko raha vontsara tsy zany fa natoky an'Andriamanitra ka anao mety tsisy raha hainao mety tsisy olo fantanao mety tsisy zavatra mba nianaranao loatra fa ndany anao matoky an'Andriamanitra fa hitany voninahitra Andriamanitra zany riavana ny zavatra andrasan'ny tompo aminao io mila matoky anazy ianao natao hoe matoky an'Andriamanitra tsy hoe mavita manaraka raha jiaby agnaty baiboly ato natao hoe matoky an'Andriamanitra tsy hoe satria anao masiny be karakory na anao magnano karakory fa ozonao hoe io Andriamanitra io matoa mavita mampidoko masoandro hoe ngamba hoe tsisy raha mitagna mavita mananitra anako hoe tsisy raha mitagna amen alleluia izova aminareo mba voniasanao sy beky latsana masoandro rehefa tsisy raha mitagna ary raha sanatry ny vavaky latsaky mbary anao ndeha vidy agnana bazary kely iny izy zao lady koa hitanao am'izany fa raha jerevanao koa ny refina tany par rapport amin'ny ranomasina mbola ambo par rapport amina tany nefa tsara nisy ranomasina tonga tamitsika daty da iny tompony enao eo zany ianao tokony efa mba ino hoe io Andriamanitra io mahay ny zavatra rehetra io Andriamanitra io mavita miaro anahy io Andriamanitra io mavita mamoaka anaparesy mila matoky an'Andriamanitra ianao ary mila mampahery ny hafa ianao mampahery izy olo tsisy raha tsy vitana fivavahana anta ndao anao vavaha amen ianao mila masamba mivavaka ho any hafa mila mavita mba mivavaka ho any hafa na par telefony na fasafasy fa raha manomboka agnano an'izany ianao hitanao fa misy voninatr'Andriamanitra hitsanga tena ary androany zay tsodrananao hitombo refy atsanana ianao miaraka anahy hitombo refy atsanana ianao ny fahalalana hitombo refy atsanana ny fatakarajana hitombo refy atsanana ny fahasahina hitombo refy atsanana ny fatahorana n'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tsangantsika hivavaka misaotra tompo misaotra fa nampaherezinao zahay misaotra fa niteny taminay ianao misaotra fa niasa teto zionandray ianao Jesosy androany mankasitraka fanamasina ny amin'ny hery sy ny fahasoavana zay arotsaka ao fiainanay Andriamanitra manakare-pahasoavana ianao tatanana hitanao tompo ny finoany reto vahoakanao no masamby vavaky tsika aza mibisibisiky ianao fa mivavaha tenena mihitsy tompo ary tsay ato anaty koa toe ny herinao mba afahako mavita manao ny asanao mba afahako manana fahasahina mpahery ny hafa mba hatonga anao mba hitonga ato anaty ny fatokinan'Andriamanitra asa anatin'ny feotsika no mba samby vavaka amin'Andriamanitra osalanao shandarafamosika sotranao zay Jesosy sotranao zay fanamasinao ny am'ty androandroany ty ao ka tompo zay rehetra tonga eto androany ka miamo sy ianaranao ho tahinao ny fiainany ho vanao ny fiainany ho ampitolonao refisy ary mandranery sy fahefana Jesosy ninona ady ajery ho resy amin'ny anaran'i Jesosy zany atsara ninona olona misy ampokatrano rava amin'ny anaran'i Jesosy zany elan'izany na zavatra mampitebiteby mampiaia io trosan'io io volany rasany aman'olona io ho azony amin'ny anaran'i Jesosy io tompo etseveta androany ny herinao etseveta androany ny fahasoavanao etseveta androany le force divine anao fagagana anapatapaka ny ozona rehetra andevina ny asan'ny demonia andrava ny fanaratsy Jesosy io ninona blocage eo fiainana lehilahy io amin'ny vehivavy io androany rava zany blocage zany tapaka zany ozona zany resy ho asan'ny devoly io hoe zao de zao miala ianao Satana tsy manam-pahefana amin'ny fiainanay misaotra tompo mankasitraka anao zany
mawazo na Demantra. Tika na maivaka kamzoni kaso. Ina ba nuf no? Ina ba family no? Ina na Demantra na Dwan. O basta nila sa detaye na lang sa Demantra. Tunon yung papano Dwan pa falsa. Umentu pa no sa. Wasno sa nanabaga. Wasno sa nala. Asa natin film. Kupo pagkatrefa para tatire kasama sila. Pagkatrefa manonala na niyo sila. Ang malistora ng talyan. Ang wala sa sumbangan sa'yo. Malistora sila magkagang lakiran sa wala. Rosana Kishimara kasama si sigareta y verda y vaca. Rosa verdad la verda o tatsan no sa vaga ko ang siya na pingunan na rin sa. Animal mo, bakban, brigavida, mesamu. All the sausage of green, and I want to spread. Watch us walk, and I want to walk, and I want to walk. All the doctor at my arm, and stuff. All the social, no. Tayo naman nung pera di social niyang ibabatin. Tayo nung social feniliversa. Niyang isunerang bungs mananara, marwan senta. Tayo manung ka ng sosyo ng buto fizika. Tayo ni sosyo ni tetap tenangan tamata yang veri dan depo. Oh, de sosyo manala ng basengga. Jadi manung ka ng demantoro sa pingun na letat zoom. Anduk ng panto masa. Baka ko ang boka ng demantari ka sa kanaka kalwa. Rosana ka demantari letat zoom. Mitsudano mo sa manala ka ng direkta ng butay na demantari ng fenano. Van Jesus que sou sacrament. A Domenica de mantra pitnauska. A mal problema reto fenama. Resta dispensar. Resta chega de mantra. Resta fai capti. Resta juvantena. Resta comuna reto. Non trovar nos internacional. Ana faga gana fenama de mantra. Satinei perto. Aleluia. Solta para mas. Manga cinza canojo. Videira não sei. Malme jornada não sei. Ang minahal ng Jesus.
amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Todia amin'ny akaikinao amin'izay anjaranao izao mandrisy. Ny sady teninao izy ohatry zao ny hoe zay rehefa midery. Amen. Nao mba faranatsika mifiderana amin'ny fotoanatsika. Alleluia. Tonga an-tramanao androany indretiko ats'izy. Alleluia. Tain'Andriamanitra ianao. Mbola eny an-dalana ianao androany misy SMS takatra isainao. Ilatsika amin'ny telefoninao io. Misy appel zay irinao mihoatra lavitra ilay hitsara amin'ny telefoninao. Mino zany be ianao e. Mba atsika mba hitery piasa mba maigna menatra ao rehefa mideran'Andriamanitra. Mandiha ny rano baly tsy menatra hety ndraiky menatra.
sady mahazo fitahina. Tahin'Andriamanitra antsika jiaby. Mamingavy anao manekena mba ampiasain'Andriamanitra. Lana mba mitoro filazana tsara. Nazahoan'ny olona ny fahatsaran'Andriamanitra. Mitondra asa nama. Andro farany zao tsy tokony ho varimbarina intsony atsika. No mba samby hifantoka amin'ny asan'Andriamanitra. No mba samby hifantoka amin'ny mandrakizay ianao. No mba hifantoka amin'izany hoe ho avinao zany. Hitahintsika rehetra ny Andriamanitra. Dia io fotoana antsika rapitso maraina amin'ny dimy sasany eto mitondra asa namana ianao. Ary mba magnasa nareo mpitendry moa maraigny mandregny mba tonga hava zalahy. Mangigny nefa nonaiky eto tahin'i Jesosy atsika jiaby. Nao hiaraka hisaotra ny tompo arytsika asa anatin'ny feonao. Tompo misaotra anao zay ny ampafana eny anompo teto saotra ny ampafana eny vavaka. Saotra ny ampafana eny bery. Saotra satria nahazo voninahitra tamin'ny alalanay ianao. Tompo valio ny tsiraray avy. Aza vela ho verimaina fotoana natongavanay teto. Koka mba tena fotoana ahitana vokatra tsara. Fotoana mba hivadika fitsonana vavolombelona. Mitsodramo sady zany Jesosy ireo mpanala fanadinana BBC. Afaka fanadinana izy ireo. Ary tena ho hita mihitsy tompo fa miavaka ny zanak'iziona. Manona tsodrano zao salama tsara ny mpanala fanadinana. Ary ho afaka daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Isika rehetra ary manao hoe ampahire zao ny leona akaikinao manaraka atsika ny pasoara. Tainy tompo daholo.